Tapitra omaly ny laharana fiarakodia TBA ary manomboka miditra ao anatin'ny laharana TBB kosa ny anivon'ny centre immatriculateur ny Ambohidahy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra moa dia noho ireo moto no isan'ny mahalany vetivety ny laharana. Fanazavana eo ambony micro-androzy fiarakodia iray sy Stefana Zavamandeby. Tamin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana janoary lasa teo no namoaka ny laharana fiarakodia TBA ny teny anivon'ny centre immatriculateur nanivy toerana mpanome ny laharana fiara eny Ambohidahy. Tao anatin'ny enim-bolana monja nefa dia ilany izany laharana izany ary androany no nivadika amin'ny laharana TBB indray ny centre immatriculateur. Ny moto raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ny tena betsaka mangataka ny laharana vaovao izay mahafeno hatramin'ny 1,100 mpangataka laharana. Manomboka ny aotra ray ka hatramin'ny 7,777 ny laharana omena ireo mpangataka izany hoe mahafeno iray alina ny laharana iray vao mivadika laharana vaovao indray. Ny laharana TBA na ny série TBA zany amin'ny fanomezana laharana eto anivon'ny centre immatriculateur Tapitra izay marina no fa ny moto zany ny tena nataritra azy io aingana dia aingana. Dia manomboka androany talata fahaenina indray zany ny série TBB dia amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana malagasy zany sy araka fahefana izay nomena ahy Rajonarson Charlie Sainte administrateur civil chef du centre immatriculateur anatin'ny faritany Tamarira dia mbarako fomba ofisialy zany fa manomboka androany ny série TBB. Tamin'ny taondasa mialoha andro 24 raha ny fanazavan'ny mpiandraikitra eny anivon'ny fanomezan-daharana ny fiara dia herintaona eo vao lany ny laharana iray. Amin'izao anefa dia miamitombo hatrany ireo mpangataka laharana fiara ary mitombo arak'izany ihany koa ny fangatahana fahafana mivarotra fiara izay efa misy 17 eo izy ireo no nisokatra. Heverina ho amin'ny faran'ny taona ny ho any moa no hivadika ho TBC ihany koa ny laharana manaraka.